Antia tany lavitra no mihira ho any alay alay akamako daloha manembona niditra niarana amin'ny ala ka nivavaka ao ankehitriny antia tany lavitra no mihira ho any alay alay akamako daloha manembona niditra niarana tamin'ny ala ka nivavabavaka ankehitriny alay alay namako satria ny lavitra azaty tsy misy ataoko ambony no ialay Watsukyo refa mani Watsukyo refa mani Yanao no namako satria nalavitra ho azaty fa misy Watsukyo refa mani Watsukyo refa mani Okay. Ny hira anaratsika zao dia iran'ny Zopanage dia ny lohateniny namana. Hira mahafinaritra be izy ity fa be mpangataka fa zao vao vita le izy dia ho alôra tonga dia tomboka. Eny ny fampidirana ny intro sy ny tony ny note dia mitovitovy ihany. Misy accord moa zany ny accord ray ihany ohatrany somary hafa kely le izy amin'ny intro. D majeur 7 ny anomboan-jalany le izy eto amin'ny 5e case. D zay ny fitondrana jerevy tsara ny tanako droite. Ok. Dia rehefa tapitra zay dia makeo amin'ny 4e case izy dia manao A miaraka amina base na C dièse. Ok. A ohatran'izao. Asina base na C dièse eto dia reto corde 1 sy 2 reto no tendrena. Ok, avy eto zany ok. Dia G dia rehefa avy eo D fa ny fitendrena an'le izy sokatra ty deuxième corde ty B eto ty dia rehefa eo asina C dièse dia rehefa eo D dia zay vao manomboka manzay mitendry an'le accord D amin'izay anao. Ok. Ok. Rehefa eo G afaka asina kapoka kely dia F dièse eto amin'ny 2e case. Na moa ny fanondroko no ampiasako amin'ny basiny amin'izay mora kokoa no manova accord. Ok. Dia rehefa avy eo B bémol diminué. Raha mijery ny démon-ko nareo matetika tsy nasiko an'ity fa raha tokony izy tokony misy. Ok. Dia ty B mineur. Dia rehefa avy eo rehefa tapitra zay dia miverina 4 note. Ok. Dia rehefa eo D. D majeur 7 ny anomboan-jalany le izy eto amin'ny 5e case. Ok. Dia
D majeur 7 indray izy. Dia miverina daholo le corde, tsy miverina daholo moa zany. Dia reo aveo A miaraka amina base-na C dièse eto amin'ny quatrième case. Dia B mineur. Dia G. Ok. Le tamin'ny voalohany le izy a G sy D, fa amin'ity izy a B mineur dia G. Ok. Dia mamarana ny intro izy a D, dia A, dia D. Zay. Dia rehefa manomboka mihira antonony amin'izay izy a, le accord nampiasaintsika teo a miverina daholo, mitovy daholo, fa mahasamihafa azy fotsiny tsy mampiasa D majeur 7 zareo rehefa manomboka ny tonony, tonga dia D tsotra fotsiny, ka afaka tendrenao eto tio na afaka tendrena eto, mety daholo. Ok. Ny anahy moa le izy nataoko teto amin'ny 5e case fa mety daholo zay ataonao. Jerenao zay mitovy amin'le accord tamin'ny intro daholo. Aniova fotsiny dia le D majeur 7 tendrena D tsotra. Dia rehefa tonga eo amin'ny fiverenana izy a, atombony amin'ny D le izy. Vianao namako. Ok. D aloha. Dia rehefa aveo a F dièse diminué. Tao amin'ny deuxième case a. Le note F dièse diminué ohatrany hoe manahirana be mihaino azy, fa raha ohatra ka jerenao tia D7, dia D7, T7 ty mahatonga azy D7. Dia asiana base na F dièse fotsiny, zany hoe D7 miaraka amina base na F dièse ty. Ok. Dia reo aveo G. Vianao no namako satria. Rehefa tapitra zay passage zay dia E nalavitra. Dia asiana base na reveo E ihany fa asiana base na G dièse. Nalavitra zaho. Tsy nalavitra aza moa fa nalavitra aza ty. Ny accord manaraka F dièse, tsy misy ataoko ambony. Dia rehefa mihira ambony izy a dia B bémol diminué. Ny nahy moa tia nataoko ohatran'izao le izy, fa raha anao ohatran'izao anao dia aza tendreny ty. Tsy misy ataoko ambony no ialay. B mineur. Rehefa aveo izy a mitendry G, hoantsokio. Rehefa aveo A, rehefa. Dia eo itao misy accord anankitelo misesy, D na ato, mety daholo. Dia A miaraka amina base na C, dia B mineur. Eo izy le hoantsokio rehefa manimanina. Ok. Dia miverina indray izy, hoantsokio rehefa manina. Rehefa mamarana azy izy dia tsotra fotsiny hoe G a, dia A, dia D. Zay le hira. Aorianan'izay tsy iny izy miverina makany amin'ny intro indray rehefa tapitra ty. Rehefa tany manimanina. Ok. Dia
zay le hira ray manontolo engany mba hakafizy daholo dia rarosoa.